Alléluia, mifanerabanao indray izay atao fiangonana Kristo Masina Madagasikara amin'ity alakamisy 7 volana Jona ity. Amitiavana indray ny zarainao anao ny ten'Andriamanitra izay nisaratalelàn'Andriamanitra Pasteur Krisy androany tian'izany fanarapisodiny famarinana indray izay mitondra lohateny hoe Nateraka ho Marina sy Masina Isika. Amen. Ny ten'Andriamanitra amin'ny Efesiana 4:4 dia milaza ary mba hotafianareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Ny fanazava-lelan'Andriamanitra hoe tato anaty fotoana lava dia maro amin'ny fiangonana no nanana hevitra diso momba ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Ny finoana izy ireo dia tsy misy olona masina afaka miaina amin'ny fahamasinana zany dia iray azy. Kanefa maizy atsika rehetra araka ny Baiboly dia hoe ny fahamasinana. Rehefa nateraka indray isika dia noforonina tamin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana marina. Amen. Izany no novakitsika tao amin'ny andin'ny fanokafana masina ianao ary marina. Ny fahamasinana ao amin'ny Baiboly dia manomboka any amin'ny testamenta taloha ka hatramin'ny testamenta vaovao dia tsy misy ifandraisana amin'izany ataonao. Fa mifamatotra amin'ny maha anao sy ny toetra misy ao aminao. Ny olona masina ihany no afaka miaina fahamasinana. Tsy afaka mampiasa fahamasinana ianao mba ho masina. Raha azonao natao izany dia tsy nila an' Jesosy mihitsy ianao. Toy izany koa ny fahamarinana, tsy maintsy olona marina aloha ianao vao hanana fiainana marina. Izany no mahatonga an'Andriamanitra hanome ny natiora ny fahamarinana ao amin'ny fanahin'ny olona eo am-pahaterana indray. Ny fahamarinana dia natiora ary ny fiainana marina dia vokatry izany natiora izany. Mivovoa ny alika satria alika izy, ary toy izany koa ny mpanota dia tsy afaka manao ny marina satria mpanoto izy. Izany mihitsy ny natiorany. Mba hanana fiainana marina ary dia tsy maintsy atao fahamarinan'Andriamanitra aloha ianao. Ary mitrango zany amin'ny fahaterana indray. Hoy ny Korinthiana 2:5-2 izay tsy nalala ota dia efa natao ota hamonjy atsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra eo aminy kosa isika. Amen. Noho izany any fahamarinana dia tsy zavatra azonao miezaka ny ho marina ny olona satria tsy amin'ny fahalalana marina ny ten'Andriamanitra. Ny fahamarinana dia araka ny Romana 5:17 dia fanomezan'Andriamanitra izy io natiora io ilay toetra na fiainan'Andriamanitra izay nomenanao ary mamokatra ao anatinao ny fahaizanao manao ny tsara. Halleluja. Raha tsy azonao zany dia ifampitolona ianao amin'ny alalanao maha-kristianina. Anisany antony mahatonga antsika ilaza izany fa ny kristianisma dia tsy fomba mpivavahana. Amin'ireo fomba fivavahana zao toa zao dia miezaka izy no masina izy ireo ary mifampitolona mba ho marina. Ao amin'ny maha-kristiana nefa ny fahamarinana sy ny fahamasinana ny toetra raiky tapisaka amintsika nateraka ho marina sy masina isika mba ho aina amin'ny fahamasinana sy fahamarinana. Izarana ny Andriamanitra. Amen. Amen. Nina fa nataka zavatra indray ianao hoe ny fahamasinana sy ny fahamarinana dia natioranao. Amen. Tsy miezaka no marina intsony ianao fa efa marina. Amen. Raha resy lahatra amin'izany ary ianao dia manasa anao zahanao n'izao vavaka izao. Izay laza dia naomerina azy ampandresen-dahatra amin'ny anaran'i Jesosy. Ray malalo, ny fahamarinana sy ny fahamasinana dia toetra raiky tapisaka amiko izay mamokatra fahaiza-manao ny marina ato anatiko sy hena mifanaraka amin'ny sitraponao tonga lafatra. Mandeha amin'ny fahatongavan-tsaina amin'izany aho. Mandeha amin'ny fahatongavan-tsaina fahamarinako ihany koa. Manjaka sy manapaka ambony Satana sy ny demony ary ny trangan-javatra rehetra miaraka amin'ny fahefan'ny fahamarinanao ato anatiko.